Jaziso niwanilana mamikulo jaziso miaradalana minao tsapa kwankehitriny tsy misy toalao ka ny androko rehetra atolotro tompoko miarabanao ndray androany amin'ity matalata ny 10 ny volana jolay 2020 sy 2020 ity miaraka aminao ndray androana eto amin'ity radio kely mitondra ny anarana hoe RFM 2 ity enao miaraka amiko androany amin'izao maraindraina izao somary ohatrany canicule ihany aty aminay aty mavesabesatra ihany na mijery anazy raha satria tafakatra any amin'ny 40 degré anoany izy mafana tsy azo henana amin'ny alina nefa dia mahafinaritra zany satria afaka efa bolana eo dia hiditra ny ririnina ary ezahana hifaliana foana ny zavatra rehetrarehetra atao mba azahoana zany zany zavatra omen'Andriamanitra antsika zany satria fahasoavana lehibe no omeny antsika amin'izao maraina izao. Faly miaraka aminao amin'ity maraina ity engany mba hitondra
fitiavana ho anao ny fizarako an'tia fizarako an'tia fandarana kely rahako aminao ty mitondra ny lohateny hoe tazomy tsara ny jironao satria ilayntsika no mitazona an'io jiro io amin'izao vanim-potoana faran'izao hiaraka hivavaka kely tsika alohany anomboantsika nyity fandaran'ity apetratsika eo an-tanan'Andriamanitra mandrakariva ny fandaratsika amin'ny anarana angataka amin'ny herinao mandrakariva zay Jehovah Ray masina sy tsara indrindra mba hitatana ny dianay amin'ity marain'ity mba ny herin'ny fanahinao no hitatana anay mba tsy teniteny foana fa ny aoka ny herinao no amme voninahitra aoka ny herinao no omena voninahitra ary apetraka eo ampelantananao mandrakariva zany fandarana zany mangataka ny herin'ny fanahy masina mba hidina aminay tsiraray avy mba afaka amitan'izany fandarana zany araka ny tokony izy apetraka eo ampelantanan Jesosy zany vavaka zany amen. Eny ary tompoko malitsika dia niresadresaka ny momba ny atao hoe manelingelina somary ohatran'ny mafimafy any izy tsy nisy tenin'ny soratra masina mihitsy ny tao anatiny satria fananina mihitsy satria betsaka loatra ilay miteniteny foana eo amin'ny TikTok tambajotra isan-karazany amin'izao fotoana zao manenjika ny fiangonana misy atsika amin'izao fotoana zao tsy mampanino zany fa atsika dia zatra mieno zavatra ohatran'izany fa ny asantsika dia mitarika foana any amin'ny fahamarinana satria tsika tsy miala ao anatin'ny fahamarinana ao anatin'ny baiboly ary tsy afaka manao ninina misy ny ary raha tsy misy an'izany baiboly zany na ny fahasoavana zay omeny ny fanahy masina atsika mba hoentina anatsarana sy hitondrana ny hafa any amin'ny fiainana mandrakizay amin'ny izao vanim-potoana farany feno korotana samy hafa hitantsika izao ny vahoaka an'Andriamanitra dia tokony anontany tena matetika ary amaky ny momba ilay fanoharana ny amin'ny tovovavy folo izay azontsika vakina ao amin'ny Matio 5:2 ka hatramin'ny 7:7 zay tsy ho vakiko aminao satria lavalava ihany izy io matetitika azontsika vakina matetitetika izy io mila verimberina matetitetika satria miankina betsaka amin'io ny fiainantsika amin'izao ady faran'izao indrindra alohan'ny hatongavan'i Jesosy dia miankina betsaka amin'io inona ny tokony atao aiza ho aizintsika amin'izao fotoana zao ahoana ny lalana tokony atao tsy hoe entina andresen-dahatra fa na enao tsy malala na zaho malala na itsika rehetra dia tokony hijery matetika an'io boky io boky ny Matio 5:2 ka hatramin'ny 7:7 milazalaza ny Virginia 3:12. Ny apôstôly Petera ao amin'ny boky ny faharoa 5:12 andininy toko voalohany andininy 5 sy 7 dia milaza amintsika hoe milazalaza ihany koa hoe noho izany aoka hiezaka mafy tokoa ianareo ka ny finoanareo ombay atsara-panahy ny atsara-panahinareo ombay fahalalana ny fahalalànareo ombay fahononam-po ny fahononam-ponareo ombay faharetana ny faharetanareo ombay firanketam-po amin'Andriamanitra ny firanketam-ponareo amin'Andriamanitra ombay fandalana ireo havana iray finoana ny fandalanareo ny havana iray finoana ombay fitiavana ny olona rehetra fananiko natao mihitsy ny Petera faharoa 1:5 satria miankina betsaka amin'io ny fiainantsika mila n'ilay jiro mila n'ilay fahazavana avy any amin'Andriamanitra raha mijery tsara tsika dia ny teny voalohany voalaza eo dia ny finoana teny voalohany voalaza eo dia ny finoana zany hoe tsy maintsy mino isika fa misy Andriamanitra izay hitantsika ao amin'ny Hebreo 10:9 zay milaza hoe izay manaton'Andriamanitra dia tsy maintsy mino fa misy Andriamanitra sady mamaly soa izay mitady azy fa tsarovy anefa tsarovy tsara nefa fa ny finoana dia tsy misy dikany finoana dia tsy manan-danja raha tsy misy asa miaraka aminy izay ho jerevantsika zany hoe ao anatin'io texte io ihany koa nahitantsika tsy maintsy misy ny finoana tsy misy asa ny finoana tsy mino dia tsy hisy dikany mihitsy tsy manan-danja zay hitantsika ao amin'ny Jakoba 2:20 milaza hoe ry adala tianao ve ny ahafantatra fa tsy vonona ny finoana tsy ambinasa zay hitanao amin'ny Jakoba 2:20 izay averiko indray ry adala tianao ve ny ahafantatra fa tsy vanina ny finoana
tsy ombanasa. Tsy maintsy miezaka nefa isika anana fahalalana mitazona izany jiro izany ary manentana atsika izy mba anampy ny hafa amin'ny alalan'ny fahononam-po sy ny fahalalana. Fahalalana voalohany indrindra ary manaraka an'izay ny fanoloram-po. Rehefa azontsika sy voatazona tsara io fahononam-po io dia eo isika no miditra amin'ilay atao hoe faharetana. Alohan'izany anefa dia misy texte tiako vakiana miaraka aminao izay hita ao amin'ny Jakoba 4:7 milaza hoe koa izay mahalala ny tsara tokony atao nefa tsy manao dia manotra. Faharetana. Zany hoe atao hoe faharetana. Ny olona tsy mahatazona ny jirony dia tsy manana faharetana. Taddio tsara mihitsy izay. Ny olona tsy mahatana ny jirony dia tsy manana faharetana. Ary tsy maintsy mahafantatra momba an'Andriamanitra sy ny toetrany isika vao afaka mitia ny hafa. Zany hoe mila faharetana antsika, mila fitiavana ary tsy mahafantatra mihitsy, tsy afaka mitory, tsy afaka miteny ny hafa mihitsy isika raha tsy manana an'ilay fahazavana avy any amin'Andriamanitra. Mila mahafantatra an'Andriamanitra bebe kokoa zany tsika amin'izay fotoana izay mba hahafahantsika miteny hoe aiza marina moa no misy atsika amin'izao fotoana izao. Zany hoe afaka mizara ho an'ny hafa ilay atao hoe fitiavana izay hitantsika ao amin'ny Romanina 12:20 hoe mifankatiava toy ny mpiray-tam-po, miaiza amin'ny fifanajana. Ny mampalahelo nefa dia lasa fitaovana hoentin'ny Satana ny fisarahantsika. Raha mandinika tsara ianao dia ataony izay azony atao rehetra mba tsy hifankazahoantsika etỳ ambony tany. Ny lalàna ohatra dia nosoloany pitehany mihitsiny. No esorin'ilay fitiavana lasa miteraka ady. Feno fankalana amin'ny fon'olombelona, fankahalana, feno hainina zany. Ny tena marina tsy isika olombelona no manakana antsika tsy hifankahazo fa i Satana miezaka manao izay tsy azahoantsika, tsy azahoantsika mitazona io jiro io irehatra mandrakariva. Fantatsika tsara fa misy teny mivoaka tany hoany tsy ohatrany tamin'ny vakiko ilay izy dia ohatrany tsy misaina loatra, tsy misaina, tsy afaka miteny olona hoe tsy misaina satria tsy anjarantsika kristianina miteny olona hoe adala na hoe tsy misaina. Satria ilay teny hoe miteny izy manao hoe mavoantsika olombelona aty dia ny zareo any an-danitra any dia manao mijery antsika ohatran'izao dia miezaka ny mamono antsika sy ny karazany sy ny hafa sy ny karazany ireny. Mamenatra mieritreritra an'ilay izy. Rehefa tena alalininao tsara sy tena dinihanao tsara ilay izy dia i Satana misy marina ilay izy raha ohatra ka Satana no manao antsika an'izay zavatra izay. Fahita ohatrany hoe ataony ohatran'ny bibitsika potehany, ataony misarabazana mba tsy hahafahantsika miondrika eo anatrehan'Andriamanitra. Araka ny teneniko anao teo hoe novany ny lalàna, no potehany zavatra rehetra mba hahafahany manao an'izay tiany sy mba tsy hahafahantsika manompo araka ny tokony izy lay Jehovah Andriamanitsika. Mampalahelo ilay izy satria betsaka ny zavatra tsy nety nataontsika olombelona niala tamin'ny fahotana voalohany indrindra dia mifampitohitohy ilay izy, lasa betsaka fiangonana, lasa miteny hoe ohatran'izao dia lasa misy miteny ianao secte, ianao sy ny karazany ohatran'ilay niteneniko omaly. Nefa Satana no mahatonga antsika ohatran'izany. Satana no mahatonga antsika misarabazana ohatran'izany. Raha ohatra antsika ka miala tanteraka ka miverina tanteraka ao anatin'ny Baiboly, raha ohatra antsika ka manaraka tanteraka n'ilay didy ara-moraly sy ny didy izay nomen'ny Mosesy, izay nosoratan'ny tanan'ny Mosesy sy ny samihafa tsy nareo didy ireo dia angamba tsy tonga dia miondrika Satana, tonga dia miverina ho azy Jesosy tsy misy dikan'intsony satria afaka manao ny sitrapon'Andriamanitra araka ny tokony izy tsika. Taddio tsara fa raha nitarika kintana maro ny anjera etỳ tany aty izy i Satana ary tao anatin'ny taona maromaro angamba no nanomanany an'izany dia hita fa vitany no namono ny afon'ireo kintanareo, natonga ireo kintanareo tsy teo amin'ny lanitra intsony. Isika kosa amin'izao fotoana izao hoe azo lazaina hoe mbola izy ihany no natonga ny
afotsika ho faty zay mifanontaniana tiako apetraka mbola satana ve no mahatonga ny afotsika ho faty sa le afo fahazavana avy amin'Andriamanitra zany tiako tenenina na itsika olombelona mihitsy no mandaha tsy andray anio fahazavana io tadio fa mila manaraka ny jiro fahazavan'ny tompontsika isika mba tsy hahafahan'ny satana mamono izany azavana izany. Voalazan'i Jesosy fa kely ny fotoana ary mila miezaka tsika mba tsy ho tratran'izay nahazo ireo kintana teny amin'ny lanitra. Daony ho jerevantsika ny Johany 12:5 milaza hoe kely foana sisa dia kely sisa itoeran'ny fahazavana eo aminareo. Mandehana dia ny mbola anananareo ny fahazavana mba tsy ho tratry ny aizina ianareo ka izay mandeha amin'ny aizina dia tsy mahalala izay alehany. Iza moa ny olona mahalala an'izay alehany raha ohatra ka opianao ny jiro. Izao anie matetika dia mitondra ohatrany alina zao any raha va alina dia miverina nody ako efa amin'ny 12 alina tany ho any. Misy lalana alehako tsy misy jiro. Tsy maintsy mandrehatra jiro amin'ilay fiarakodia amin'izay fotoana zay fa raha vao tsy mandrehatra fiarakodia dia tsisy lalana hitako mihitsy ny lavaka na ny biby satria aty betsaka ny biby no mitraverse miampita amin'ny arabe ohatra ny orignal ny dain sy ny karazany reny na ny dinde ary be da be mihitsy satria tsy azo vonono reny zavatra reny. Ka raha ohatra ny ka ho piako reny jiro reny piako le jiro anankiroa amin'ilay fiarakodia dia mandona an'ireny zavatra reny dia sady pepo ny tomobile koa ny fiarakodia koa no maty ireo biby ireo zany hoe tsy mahalala izay zavatra alehako. Raha hosoloko lampe de poche kely anankiray ireo jiro ireo tsy hanazava mihitsy. Amin'izay fotoana zay ako tsy maintsy mila fahazavana manokana na manampy fahazavana zay ny atao hoe misy hoe feu de croisement sy ny atao hoe phare. Tsy maintsy manazava mba handehana n'ilay jiro lavidavitra kokoa. Itsika olombelona koa dia tsy maintsy mila an'izay zavatra zay, tsy maintsy mila fahazavana lavidavitra kokoa mba hahafahantsika mandeha amin'ny zavatra zay alehantsika. Izany hoe tsy maintsy mitazona ireo fahazavana izay alefan'Andriamanitra isika isan'andro. Raha tsy izany dia adino tanteraka eto. Voalaza ihany koa fa ao amin'ny Johany boky voalohany Johany 1:7 fa tokony hiaraka amin'ny fahazavan'Andriamanitra isika mba tsy halany amin'ny zavatra rehetra ataontsika ety an-tany ety. Ary nambarany mihitsy ao amin'ny 9 fa hoe raha miaina ao anatin'ny aizintsika dia tsy afaka ao manatanteraka ny afatra ireo anjely telo. Andao anefa vakitsika ny 7 Andriamanitra dia ao amin'ny mazava. Ka raha miaina ao amin'ny fahazavana tahaka azy isika dia misy fiombonana amintsika samby isika ary ny ran'i Jesosy zany no manadio antsika ho afaka amin'ny karazam-pahotana rehetra. Ary araka ny teneniko anareo teo raha ohatra ianareo ka mandeha ao amin'ny voalohany io tsy afaka manao ninina mihitsy antsika raha vao tsy misy fahazavana satria tsika mihevitra hoe fahazavan'Andriamanitra ao amintsika. Zany hoe ny fahazavan'Andriamanitra eto dia misy zavatra be da be azo ilazana amin'ny fahazavan'Andriamanitra. Ao ny soratra masina, ao ny baiboly izay vakitsika isan'andro. Eo ihany koa lay atao hoe didy folo izay tsy afaka ialantsika mihitsy satria ao no mitondra ny fahotana rehetrarehetra rehefa tena mamaky ny baiboly anao. Ny fandikanana io lalàna folo io no tena olana indrindra amin'izao fotoana zao no mahatonga ny fahotana satria misy ny atao hoe liberté, miala amin'ilay atao hoe te hiala amin'ilay lalàna ianao mba hahafahanao manana an'izany atao hoe fahafahana. Ka raha ohatra ianao ka mandany io lalàna io miala amin'io lalàna io dia tadio fa anisan'ny fahotana zay amin'izay fotoana zay. Zay mahatonga an'ilay ao amin'ny 1:5 ao amin'ny Johany voalohany 1:5 milaza hoe mila mitandrina antsika fa lasa ohatran'ny mpandainga
ary tsy afaka hoy izy soloko fotsiny le terme tateriny manao ny manatanteraka ny afatra ireo anjely telo fa voalaza eo de hoe tsy afaka manatanteraka ny asa fitoriana zany hoe amitsika am'izao fara iainantsika zao ny asa fitoriantsika de ao anatin'le hoe asan'ny afatry ny anjelo anankitelo petsaka ny soratra milaza ny fahazavana tokony arahantsika voalohany joando toko voalohany andininy voalohany andininy fadimy indrindra John toko fahavalo andininy roa amby folo ary indrindra lay voasoratra ao amin'ny salamo zay tsy mahafantatra an'izany tsika sivy amby folo amby zato andininy dimy amby zato izay miteny hoe fanilondiako ny teninao sy fanazavana ny lalak'izorako zany hoe tsy afaka manao ninina mihitsy ntsika raha tsy misy ny tenin'Andriamanitra manazava ny lalana zay andehanantsika. Mahita reportage anankiray zay ako indray mandeha zay any Congo izy zay raha tsy diso Congo na tsy tadidiko tsony misy amin'ny hoe Gabon misy an'ilay atao hoe vipère de Gabon zany hoe tsy hitanao mihitsy izy satria mitovitovy amin'ny lokona tany ary amin'ny alina matetika ny mahafaty ny ponina any Gabon de manitsaka na mandalo amin'ireny vipère de Gabon reny satria tsy misy jiro manazava anazy de anisan'ny bibilava tena manana poison matanjaka indrindra ao anatin'ny 4 secondes fotsiny de efa mety mahafaty anao na de nitongotra fotsiny ara no hohaniny zay no mahatonga anjareo tsy maintsy manana jiro mazava foana tsy mety mandeha mody amin'ny alina any anaty alalala any Gabon mila dinihana tsara mihitsy satria ny fanilony diako ny teninao sy fanazavana ny lalak'izorako zany hoe tsy afaka manao ninina mihitsy ntsika raha vao tsy misy ny tenin'Andriamanitra ireo teny ireo de afaka manambara fa tokony tazona tsara ny jiro fahazavana isika amin'izao andro faran'izao ny tena marina de zao ianao mihitsy no mandatsy te hitazona itsony io fahazavana io satria betsaka loatra le zavatra tadiavintsika variana milalao manao an'izay zavatra tiatsika rehetrarehetra miezaka miala ho azy ilay fahazavana amin'izay fotoana zay misy ireto andiateny reto nindramiko tamin'izao maraina zao tao anatin'ny tambazotra fikambanana iray zay fatatsika tsara milaza hoe maro amintsika no mbola eo amin'ny toeran'ny fanompona fa tsy eo amin'ny toeran'ny feno fitiavana itsony mahavita asa betsaka manatrika fivoriana tsy tapaka miasa amin'ny lafiny rehetra nefa mangatsika ao anatin'ny maina ny finoana tsy misy fahafinaretana itsony ny manompo i Jesosy de mampatsiahy fa na dia tsy tsara aza ny asa dia tsy ampy raha tsy misy fitiavana voalohany tena nazavo izy hoe inona moa ilay fitiavana voalohany inona marina moa izany araka ny zavatra ny soratany ny fitiavana voalohany de tsotra ozy izy ilay afanampo ara-panay voalohany indrindra rehefa voavonjy isika tadidinao ve ianao tamin'ny nahazo teny voalohany indrindra na vao vita batisa na alohan'ny batisa na fanafo be ery tahaka ny tena reny hoe hoavy androany de androany Jesosy mailaka erina andeha hivavaka mandray baiboly isan'andro manao an'izay sekoly sabata io mila sokafana izy atao tsy enjery isan'andro io sekoly sabata io nisy ny karazany ilay ozy izy hoe ilay fofeno afaliana mivavaka tadidinao ve aloha mivavaka isan'andro tsy tapaka mihitsy tamin'izany fotoana zany mamaky baiboly manompo tsy amtery ilay faniriana lalina ho eo akaikin'Andriamanitra sy anome azy izay rehetra ananatsika de hoy izy hoe fa rehefa mandeha ny fotoana de mety manjavona io fitiavana io satria ohatran'le niteneniko anao teo hoe misy fahasarotana na fitsapana ny ainana misy rivotra nangatsika tampoka avy amin'ny fiainana mety niasa be loatra isika ka nanadino lay ny avanantsika midika zany fa tsy ho tonga ho azy ny fahalavona mitranga tsikelikely amin'ny alalan'ny fadinoana
an'Andriamanitra tsikelikely ao am-po zany. Mahafinaritra ny neno an'izay zavatra zay satria anisan'ny zavatra tena manahirana indrindra amin'izao fotoana iainantsika izao. Mahafinaritra ho satria adinontsika ilay fitiavana tany am-boalohany. Tadio fa raha misy zavatra nytenenin' Jesosy alohan'ny nandeha izy hoe tsy azo ny fanjakan'Andriamanitra mihitsy ianao raha tsy miverina tahaka ny zazakely. Betsaka ny manao mandika io teny io na manao interprétation io teny hoe ndao mila miverina any anatin'ny kibo mamako mihitsy na zany sy ny karazany. Oui, ekeko daholo zany. Ny tsotra dia tsotra ny amaliko anareo araka ny fahalalako anazy sy ny fahaizako anazy dia tsotra satria tsy afaka hoentintsika any amin'ny fiainana mandrakizay mihitsy ny lotontsika ety ambony tany ety raha tsy dia miezaka tsika manadio anazy ety amin'ny tany iainantsika ety amin'izao fotoana izao. Zany hoe mila foana n'ilay fahazavantsika hoentina hiatrika an'izany fiainana mandrakizay zany. Tazony tsara ilay fahazavana mba ahafahanao miatrika an'ity andro farany ity. Azavariana fa betsaka ny mpanenjika ary manelingelina azy ireo ny asantsika satria nahoana araka ny teneniko maly. Isika rery no samy mitana sy milaza ny marina farany eto amin'izao tontolo izao. Raha misy miteny aminao ary hoe ianareo ary ohatran'izao, maro aminareo no manaraka sy manao fetin'ny krismasy, miatsara velatsy, milaza ny tenanareo fa masina malala ny teny marina sy ny karazany, miteny hoe sabata ihany sabatany sy ny karazany, tsy ny karazany sy ny hafa mety makarary ny fonao. Tadio tsara fa manana sofina anankifiry ianao, manana sofina anankiroa isika. Ny ray mieno sy mampiditra, ny ray afaka mamoaka. Hatramin'ny nalalako ny SDA tsy mbola nahita feo ao ny mety ho diso ao angamba milaza hoe ianao pentecôtiste, évangéliste, catholique, protestant, témoin de Jéhovah sy ny hafa ihany koa de secte. Fa kosa ny henoko dia ianao dia miteny anao hoe secte amin'izy ireo satria nahoana sahy miteny ny fahamarinana ara-baiboly. Raha secte manaraka ny fahamarinana ara-baiboly sy ny lalàna toromarika rehetra ara-moraly sy izay rehetra voalazan'ny Mosesy, inona no ilazana ireo rehetra tsy manaraka ny fahamarinana ao anatin'ny baiboly tompoko? Ary eto ny jironao, aza tapahana mihitsy ny jironao satria tsy misy zavatra azontsika atao hoentina hiatrika an'ilay ady lehibe farany rehefa tena tonga raha mbola velona amanaintsika hiatrika an'izany ady zany. Tsy misy afa-tsy ny fahazavana avy any amin'Andriamanitra. Averiko indray 2005 any vita batisa. Tamin'ny mbola tsy vita batisa dia anisan'ny teny hoe secte ny fiangonana misy ana amin'izao fotoana izao. Fa mbola tsy naheno any vavako, mbola tsy naheno mivavako, ny sofiko hatramin'ny dirako tato amin'ny fiangonana misy ana amin'izao fotoana izao hoe secte ran secte. Mbola tsy nanao jugement mihitsy any fiangonana nizaniza ny fiangonana misy ana. Fiangonana misy ana dia miezaka manoro anao ny fahamarinana araka ny tokony ho izy mba ahafahanao mahafantatra fa ho avy Jesosy ary tsy maintsy ho avy Jesosy. Ary io lalàna fa efatra io no sinonao ahafahanao miditra amin'izany fiainana mandrakizay zany. Ataovy re tompoko izay hidiranao, anaovanao, anarahanao an'io lalàna io araka ny tokony ho izy mba tsy haverainao satria malahelo ny foko raha ohatra ka ianao tsy ho tafiditra any amin'izany. Malahelo ny foko satria ny afatra izay tenenin'Andriamanitra amiko dia mba ahafahantsika rehetrarehetra hiditra any amin'izany fiainana mandrakizay zany. Ataovy izay hidiranao ao anatin'io lalàna fa efatra io, arao tsara ataovy manomboka androany izay ahafahanao miala tsy moramora amin'ny zavatra rehetrarehetra tsy mety ao anatin'io didy folo io mba ahafahanao mamirapiratra rehefa tonga ny andro anafian'ny satana anao dia afaka miteny anao hoe voasoratra hoe aza mandainga, voasoratra hoe aza mijangajanga, voasoratra hoe aza miampangalainga, voasoratra hoe aza mantsiriritra ny fananan'olona, voasoratra hoe tsy misy Andriamanitra fa tsy Andriamanitra irery ihany, voasoratra hoe aza manana Andriamanitra fa tsy Andriamanitra irery ihany, voasoratra hoe ny andro fahafito dia ny sabata izay
no hamasin'Andriamanitra irery any. Mirary andro sambatra ho anao ahako ary eto ny jironao aza esorina mihitsy ny fahazavana izay nomeny Jehovah Andriamanitra anao mba hahafahanao mamirapiratra, satria tsy afaka manao ny asan'Andriamanitra isika, tsy afaka raha tsy eo ny fahazavan'Andriamanitra. Aza dino ny mangataka ny fanahin'Andriamanitra, fanahy masin'Andriamanitra, fa hery miafina lehibe io, ary tadio fa ny vavaka vao miantso ny vavaka ianao, vao miantso ny fanahy masina ianao, vao manaja ny lalàn'Andriamanitra araka ny tokony izy ianao. Hitanao moa reny olona tratran'ny gastro reny, ohatran'ireny mpira noho nyreny mahazo an'ny Satana, vao mahitanao miondrika ao anatin'ny efitranonao tsy moramora, mitady lalana izay andehanana any an-gabone, miteny hoe inona indray ty mahazo an'andro any ty, inona ny nataony olona io mahatonga anazy miova ohatran'izao. Tsy mampimeza ny zavatra zany fa zava-misy. Mpiriritra ary tsy azony ny ainy, Satana io tsy azony ny ainy raha vao manaraka an'io didy folo io ianao, tsy azony ny ainy raha vao miantso ny fanahy masina ianao, tsy azony ny ainy raha vao midera ny anaran'i Jehovah ianao, tsy azony ny ainy raha miondrika eo anatrehan'Andriamanitra ianao, ary tsy azony ny ainy raha vao mivavaka ianao. Ary eto ny jironao azo atao mihitsy ny manala ny jironao, tsy hoe akory manelingelina aho dia tsy tianao, tsy atompoko. Ny olona manelingelina matetika ny tsy misy fity, tsy manam-pity. Ny olona manelingelina dia miezaka manampy anao mba tsy hampihembotra na hahavery anao, fa hahatonga anao ho tanteraka. Fitiavana ny zavatra rehetra araka ny voalazan'ny teksta rehetrarehetra nomeko anao tao, ary fitiavako anao no ilazako ny marina mba tsy anenenanao ny any aorianany. Tsarovy tsara ny jironao, arovy, tazomy, tahirizo, ampireto lalandava ohatran'ilay Virjiny anankidimy. Aza avela ho faty na izy hitsoka mba tsy hisy lehilahy fotsony. Aleo iredareda ohatran'ireny hitanao moa ny afon'ny Jeux Olympiques mirehatra mandrapatonga ny efataona indray isian'ny Jeux Olympiques. Raha ohatra ka vitan'ireo no mampirehatra an'iny mandritra ny firy taona araka ny voalazany, fa tsy haiko na marina na tsy marina, vitantsika koa mampirehatra ny jiro fahazavan'Andriamanitra izay omena antsika isan'andro isan'andro mba hahafahan'ny Satana mitsoka anao sy matahotra anao. Betsaka no mieritreritra hoe mila exorciste vao miala eo amin'ny toerana misy anazy io Satana, dia miantso mihitsy zareo dia manao le amotra ny any anaty film reny. Tadio fa miantso vavaka fotsiny ianao, manaraka ny didy folo fotsiny ianao, midera ny sitrapon'Andriamanitra ianao, ary manaiky an'Andriamanitra hoe Andriamanitra ny Andriamanitra, mipiriritra ho Satana. Ary tsy ho tatiny mihitsy ny ao anatin'ny kibony ao hatrany amin'ny lohany, fa marary andoha izy hatrany amin'ny 90,000 degré, tsy ho tatiny mihitsy ny zavatra ataonao amin'izay fotoana izay. Misaotra tompoko.